Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Am-pifaliana ravina no iarabanantsika hatrarity talata fa 17 ny volana jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramaso araka ny jaona toko fa 120, jaona toko 120, andiny faha 20 ka andiny faha 97, jaona toko 120, andiny faha 20 ka andiny faha 97 faditsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay ny toeran'i Jesoa ka nahita azy dia nikohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Ary Jesoa no nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka tamin'ny nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka tora-kovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo tamin'ny tompoko, andeha izaho. Jesoa nitomany dia hoy ny Jiosy, akory dia be ny fitiavany azy. Fa hoy ny sasany, motsy hain'ilay dia izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va no manao izay ho tsy nahafaty an'ireo lehilahy ity. Dia vody indray ny fanahin'i Jesoa ka nankeo amin'ny fasana izy. Ary zohy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesoa, esoriny ny vato. Hoy Maria, hoy Marta, anabaviny Marta aminy, tompoko, maimbo izao fa efa efarany izay. Hoy Jesoa taminy, tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Dia nesoriny ny vato. Ary Jesoa dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha io, sotranao fa efa neno ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa mihaino mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no lazako izany mba hinono fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty izay nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafehy misaraky ny tavany. Hoy Jesoa tamin'ny olona, vao izy ka avy ianao andeha. Ary Marta amin'ny Jiosy dia ireo nankeo amin'ny Marta ka nahita ny zavatra nataon'i Jesoa no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseho ka nilaza taminy izay nataony. Ray masina no masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantara izay tsy izoviana amintsika rehefa koa ity Lioka toko 2:10, ity Jaona toko 2:10 ity izay miresaka ny nananganan'i Jesoa ny Lazarosy tamin'ny maty. Saingy manakariva amin'ny fotoanan'ny manjo, amin'ny fotoanan'ny faty no hamakiana ity andininy ity fa tsy dia tena amin'izay loatra no ihany no hamakiana azy ity toko 2:10 ity, fa azo ampiharina amin'ny fiainana manontolo mihitsy. Anankiray amin'izany andininy 5:30, andininy fohy dia fohy Jesoa nitomany. Isan'ny andininy fohy ao amin'ny soratra masina, andininy 5:30, Jesoa nitomany no fitantaran'ny Jaona azy. Tsy dia hoe eo amin'io Jaona toko 2:10 ihany Jesoa nitomany fa any amin'ny Lioka toko 9:20, andiny fa 2:20 koa dia voalazan'ny Lioka fa nitomany Jesoa. Ary amin'ireo andinindreo ihany, Lioka toko 9:20 sy ny Jaona toko 2:20 no voatantara fa amin'ireo ihany no voatantara fa nitomany Jesoa. Any amin'ny Lioka toko 9:20 dia Jesoa nitomany any Jerosalema. Jesoa nitomany any Jerosalema, ny teny manao hoe, fa impiry moa no te hambombanao tahaka ny fambomban'ireny akoho zanany fa tsy nety nino ianao. Dia nitomany Jesoa. Raha toa ka mijery ny tontolon'ny testamenta vaovao isika dia rehefa miresaka hoe tomany any dia tsy be dia be ireo matoan-teny milaza hoe nitomany amin'ny soratra masina. Amin'ny soratra masin'ny testamenta vaovao izany. Alala-jo, matoan-teny hoe alala-jo
misento no heviny, misento zay misy voton-dranomaso ny Stenajô dia miteny ko hoe voton-dranomaso malahelo fa amin'ity andiny andram-pilatanantsika ity de zao Jesoa nitomany any dia ilay voambolana nampiasain'ny Jauna dacryô avy amin'ny azahoana teny hoe dacry teny hoe dacry amy teny grika ranomaso ny dacryô zany de toy ny hoe manrotsaka ranomaso latsaka ny ranomaso dia raha miteny zany manao hoe Jesoa nitomany de zao Jesoa latsaka ny ranomasony Jesoa nijohy ny ranomasony zay ty hoe andiny fa dimy amby dimampolo ity dacryô fa any amin'ny lioka toko fahasivy ambin'ny folo any dia matao teny hafa indray no nampiasain'ny lioka raha ny teny hoe nitomany Jesoa de tsy dacryô no nampiasainy atao amin'ny Jauna Jesoa nitomany dacryô nijohy ny ranomasony fa ao amin'ny lioka toko fahasivy ambin'ny folo andiny fa raika amby efapolo dia ny matao teny nampiasaina dia claio ny dikateny hoe claio amy teny grika de zao mitomany mafy tahaka amy fitoman-jazakely mikikika mihitsy mitabataba tahaka ny zany hoe midradradratra zay no azo lazaina am'ilay hoe claio raha nahita any Jerosalema zany a no ny fahotany Jerosalema Jesoa de nidradradratra toy ny fitoman-jazakely mihitsy raha ohatra ka ao amin'ny lioka atao teny samihafa na de samy adika ny teny malagasy hoe mitomany avokoa azy any amin'ny lioka zany de nidradradratra nitomany mihitsy Jesoa nanoloana ny tanindrazana fa amy Jauna kosa izy dia nijohy ny ranomasiny nanoloana ny fahafatesan'ny Lazarosy fa zao nefany tena ny fahafatesan'ny Lazarosy tokoa ve niteraka ny ranomason'i Jesoa niteraka an'ilay dacry na lay nijohy ranomaso Jesoa nivaly ny tsia satria ny rehefa mitomany eo amy teny grika rehefa mitomany ka mitomany ho fisaonana dia freneo ny fampiasana freneo ny fampiasana rehefa tomany ao anatin'ny fisaonana fa eto any dia tsy fitomanina ao anatin'ny fisaonana zany natonga an' Jesoa raha hoe nitomany zany Jesoa nisaonana nalahelo noho ny amy Lazarosy de tokony ho freneo ny nampiasainy Jauna fa tsy freneo ny nampiasainy Jauna fa dacryô ny dikan'izany tsy tomany eo anoloana ny fahafatesana ny tomanin'i Jesoa raha tomany eo anoloana ny fahafatesana de freneo ny nampiasainy ary Jesoa koa nanoloana ny fatin'ny Lazarosy dia tsy nitomany mikikika na ny dradradratra claio fa nijohy fotsiny ny ranomasony lay matao teny hoe dacryô zany inona ny dika nahoana io no nampiasainy Jauna nahoana ny matao teny io no nampiasainy Jauna nahoana Jesoa tsy nitomany mikikika na ny dradradratra tahaka ny fanaon'ny olona raha ohatra ka mijery le matao teny tsika andiny fa telo amby telopolo ary Jesoa no nahita azy nitomany nahita an'ireo olona nitomany zany de ireo olona nitomany reo dia claio no nampiasainy zany hoe ny olon-tsotra rehefa nitomany ao anatin'ny fahafatesana de zao claio zany hoe mitomany midradradratra fa Jesoa tsy midradradratra fa nijohy fotsiny ny ranomasony zay ny mahasamy hafa azy amy teny malagasy moa le izy de nitomany daholo izy rehetra eo ohatra hoe Jesoa no nahita azy nitomany izay niaraka taminy teo koa nitomany andiny fa dimy amby telopolo dia io claio zany hoe milaza hoe nitomany mafy reo Jiosy nidradradratra nikikika tahaka ny zazakely nitomany fa Jesoa tsy zay nahoana ary amy Jauna nahoana no hoe nijohy fotsiny ranomason'i Jesoa nijohy fotsiny moa zany mazava ho azy zany fa nijohy ny ranomason'i Jesoa tsy nohony ny fahafatesan'ny Lazarosy satria efa fantany ny ataony ny am'izay amin'ny ananganany any Lazarosy amin'ny maty dia efa fantatry Jesoa ny ataony no zany dia tsy ilay fahafatesan'ny Lazarosy no nampitomany an'i Jesoa no nampijohy ny ranomason'i Jesoa fa inona avy zavatra anankiroa voalohany de zao nitomany Jesoa satria nalahelo ireo olona zay nanodidina azy izy nampitomany an'i Jesoa de zao nitomany ny olona ny alahelo n'ireo olona io no nampitomany an'i Jesoa tsy zakan'i Jesoa
ny nahita ny fahorian'ny olona. Marina fa anangana Jesosy anangana Lazarosy amin'ny maty any Jesosy, fa izao niatraika teo amin'ny fiainany, niatraika teo aminy, noentiny teo amin'ny tenany lay ranomason'ilay olona, de nanjary nitomany izy, nanjary nijotso ny ranomasony, nijo mangina, nijono ranomasony, milaza hoe toy niatraika tamin'ny tenany, toy ny izy mihitsy miarany lay fahoriana de nijono ranomasony, nitomany izy zany satria noentiny ny alahelon'ireo olona reo. Afaka malala raha isika amin'ny lafiny fivavahana kristianina de ndraindray tsika mieritreritra ny ranomasontsika ho tsy hitan'Andriamanitra mihitsy. Ndraindray tsika mieritreritra ny fahoriantsika ho tsy hitan'Andriamanitra mihitsy. Ndraindray tsika tsy mieritreritra hoe tsy tsapan'Andriamanitra ny zavatra mahazo antsika. Fa hoy Jaona eto manao hoe de nijono ranomason'i Jesosy. Ahitan'i Jesosy io sentiny fotsika io. Ahifantatra Jesosy io ranomasontsika io miara-mijoy amin'ny ranomasontsika ny ranomason'i Jesosy. Isika mikikika mianjo vonjy io mampijoy ny ranomason'i Jesosy io. Ay tsy zakan'i Jesosy tsika mpanompon'Andriamanitra, ay isika mpanompon'Andriamanitra tony rehefa mitomany dia tsy mafy amin'ny Jesosy ny mahita antsika mitomany, mafy amin'ny Jesosy ny mahita antsika mangirifiry, mafy amin'ny Jesosy ny mahita antsika mijaly. Satria Andriamanitra faly hikapoka, Andriamanitra na Andriamanitra faly hampiandry, Andriamanitra na Andriamanitra faly ahita ny fahoriantsika, Andriamanitra tsy zay Andriamanitra. Fa Andriamanitra rehefa tojo fahoriana antsika de zao miara-mitomany amintsika izy. Mitomany Jesosy satria mitomany ny namany, mitomany ny mpiarabelona, mitomany Jesosy satria mitomany ny malagasy, mitomany Jesosy satria mitomany ny olon-lerantany amin'ny tsy fandriam-pahalemana, amin'ny korotana, mitomany Jesosy satria mitomany isika. Afaka malala mitomany isika, mitomany mitady fampiononana amin'Andriamanitra, mitomany eo anatrehan'ny fandaharan'Andriamanitra. Zay mahatonga andreo olona mitomany hoe mitomany hoe fa raha mba teo angenao Jesosy, raha teo ianao de tsy maty izany mitomany lay noho ny nenina, mitomany noho ny fahatsiarovan-tenao manam-petra, zay le tomany ko mampitomany an'i Jesosy. Fa ny faharoa zay nahatonga an'i Jesosy nitomany na ny marina kokoa, nijoy ranomaso, le dakorio mijoy ny ranomaso, milatsaka ny ranomaso. De nanankiray faharoa de zao ny tsy finoan'ny olona, naneso an'i Jesosy ny olona. Andiny fa vito amby telopolo. Tsy hain'le io zay nampahiratra ny masony jamba fa ny manao zay tsy ho nahafaty andra lehilahy ty. Tomany Jesosy noho ny tsy finoan'ny olona. Ary zay mahatonga ny aty amin'ny Luka toko sivy ambin'ny folo andiny fa raika amby efapolo lay teny hoe Claio hoe nidradradratra ny tomany Jesosy. Nidradradratra ny tomany Jesosy satria tsy nin'ny olona tao Jerosalema, tsy nety mibebaka ny olona tao Jerosalema, de nidradradratra ny tomany Jesosy. Fa eto moa tsy nidradradratra izy satria fahoriana ny resahana. De zao nijoy fotsiny ny ranomasony noho ny tsy finoana. Afaka eo anatrehan'ny hamafisapontsika koa mampitomany an'i Jesosy. Ny hamafisapontsika tsy mety mino ny fitiavany, ny hamafisapontsika tsy mety mino ny heriny, ny hamafisapontsika tsy mety manaiky fa mahay ny zavatra rehetra izy. Ny hamafisapontsika hitsara an'Andriamanitra, zany mampijoy ny ranomason'i Jesosy. Zay mahatonga an'i Paoly amin'ny Tesalonianina manao hoe aza de mampalahelo ny fanahy mason'Andriamanitra ao anatinareo, aza mampijoy ny ranomason'Andriamanitra ka tsy ino, tsy anaiky io, mafy atoka, mafy sofina, tsy mety miaino, tsy mety anarina, tsy mety mandray, mampitomany an'Andriamanitra. Afaka marina fa azo jerena amin'ny lafiny olombelona Jesosy de mitomany, zay ny dikany, fa lalina lavitra noho izany ny ranomason'i Jesosy. Tiany Jesosy sambatra ianao, zay ny voalohany, mitomany Jesosy satria tiany Jesosy ho sambatra ianao.
Fifalian Jesosy dia ny mahitantsika sambatra, mahitantsika mino, mahitantsika mifaly ao anatin'ny fahoriana azy. Mifaly satria fantatsika fa na inona zavatra lalovantsika dia izao ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mahasoa. Fa ny faharoa dia izao, tiany Jesosy tsapanao koa fa izy dia te hitanao mino sy mahatoky azy. Ny tiany Jesosy dia mahitanao mahatoky azy fa tsy misalasala mihitsy. Tsy misalasala ny amin'ny fitondrana, tsy misalasala ny amin'ny fahefany, tsy misalasala ny amin'ny fitatana ny fiainanao. Nanombiana andro anankiray sahady ny herinandro dia mampaela antsika ary Jesosy, aza miankina amin'ny herin'ny tenanao fa miankina amin'Andriamanitra. Aza feran'Andriamanitra tahaka nataony reto mpanompon'Andriamanitra ireto rehefa nanontaniany Jesosy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia namaly izy manao hoe eny efa maimbo ange izy zao, efa efarana izy zay maty, efa misy fofona izy, efa tsy mety intsony, efa tara ianao, efa tsy mety intsony hoy marina, efa hatramin'ny efa elangenao na intsony, fa maninona an'izao anao fa tonga efa maimbo ve izy fa tonga aty ianao ho marina. Zany hoe tiany Jesosy tsika ry havako malala ino, tiany Jesosy tsika tsy hisalasala, tiany Jesosy tsika tsy hametra ny heriny hoe hatretsy any ny vitan'Andriamanitra, fa manana fahatokiana, fa mampitomany an'i Jesosy ny tsy finoantsika, mampitomany an'i Jesosy ny fieritreretantsika an'i Jesosy tsy mahavita na inona na inona, mampitomany an'i Jesosy ny fieritreretantsika hoe tara ny famantaranandron'i Jesosy ka tsy mahavita na inona na inona intsony izy, mampitomany an'i Jesosy zany. Fa ny faharoa sady faran'izay ao anatin'izay ataontsika hoe tiany Jesosy hasambatra anao zay dia izao, tiany Jesosy koa ianao hiara-miasa aminy, tiany Jesosy ianao hiara-miasa aminy. Hoy Jesosy taminy, Lazarosy mivoa dia naniraka Jesosy niteny tamin'ny olona manao hoe mandehana fa ao izy satria mbola feno fehipaty ny tanany sy ny tongony. Dia nasain'i Jesosy nivany ny olona, aikay Jesosy manao fahagagana fa Jesosy koa miara-miasa amintsika ao anatin'ny fahagagana. Inona moa ilay fahagagana? Io fiainantsika isan'andro io e. Io nge dia efa fahagagana e. Fahagagana io fiainantsika isan'andro. Raha mijery ny fiainanao isan'andro anao dia minofa fahagagana. Mino ny fivoazanao maraina, ny fahasalamanao. Tsika mantsy mieritreritra ny tenantsika hoe raha tsy fahagagana be tahaka ny hoe misy nitsangana amin'ny maty ohatrany vao mieritreritra ho fahagagana amin'ny fiainana. Fiainantsika isan'andro nge dia efa fahagagana, dia efa famindrampo e. Ary dia tian'ny Tompo isika ho sambatra ka dia miara-miasa amintsika izy. Azon'i Jesosy atao tsara mihitsy no nanapaka ny fehipaty teo amin'ny tenan'ny Lazarosy, maty ara-natsangako izay fehipaty avy eto zao tapaka, fa nampiasain'i Jesosy manodidina azy. Izay Jesosy manaiky miara-miasa amintsika. Itsika kely finoana, itsika mampitomany an'i Jesosy, isika tsy mety mino io, isika io mbola asain'i Jesosy mamaha ny fehipaty. Zany hoe inona ny dika zany? Mbola manaiky ampiasantsika Jesosy. Isika kely finoana, isika misalasala ao anatin'ny fahalemetsika io no tiany Jesosy hiasana. Tandray mantsika mieritreritra hoe andraso aloha ho be finoana, andraso aloha ho matanjaka ny finoako, andraso aloha feno ny fahalalako, zay aho vao hiasa, zay aho vao hanompo. Tsia, Jesosy manaiky miara-miasa amintsika amin'ny fahalemetsika io, fa manatona mino matoky azy. Havako malala, Jesosy nitomany ve? Nitomany ho anao. Jesosy nitomany ve? Tomany noho ny ditranao. Jesosy nitomany ve? Te hahitanao ho sambatra, te hahitanao handresy, te hahitanao atsiary fa mahay ny zavatra rehetra izy. Jesosy nitomany ve? Mandresy ny fahafatesanao anao. Jesosy nitomany ve? Miandro fiaraha-miasa aminao. Alao ery ary, matoky fa tianao Jesosy. Vavakisika, Tompo amin'izao izay noho ny amin'ny saotra masina izay mampahery anay. Nitomany tahaka ny olombelona rehetra ianao. Nitomany satria hitanao ny fahorianay, ny fahantrahanay.
ny aretinay, ny fetranay, ny tomany anao satria tsy matoky anao koa zahay. Tomany anao satria mampalahelo ny fanahy anao ty anatinay zahay. Ary de tianao ny asambatra anay. Nitomany anao satria mbola te hiara hiasa aminay, te hampiasa aminay, te haneho ny zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay. Zao la Tompo amin'izao talata izao de tao aminao zahay hibanjina anao. De tantany mba ho fiainam-pifaliana ny fiainanay. Tantany mba ho tsapan'izay rehetra manodidina anay fa ny fandaharam-piainanay de tianao ho fahasambarana sy famelan-keloka. De manapianay anao amin'ny asanay anio Jesosy. Toa fanjakan'ny fiatahana sy ny fifaliana ny asanay. Rakofy amin'ny fahataoranao ny isan'andronay. De omeo anay ny herim-panahy hanao ny tsara. Omeo anay ny herim-panahy ho faly mandrakariva amin'ny fanarahana. Amin'ny nanon Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.